Ny zazo-skototra dia ny fipetrahan'ny zaza, ny fipetrahan'ny voka zany any ivelan'ny tranonjaza. Na izy io eo amin'ny trompe na eo amin'ny fantsona mampifandray ny tranonjaza sy ny visy na ny vera, na tena hoe any anaty kibo ao mihitsy mipetrahan'ny zaza, zay izy hoe grossesse abdominale. Azavaina aloha hoe ny rehefa tonga amin'ny rehefa misy ny firaisana lasy mivavy dia ny tsirolaina lahy any ivelan'ny tranonjaza mihitsy ry zareo mihoana amin'le hoe ovaire. Dia ovaire io mamoaka an'le atao hoe ovule na le sela zany mamokatra an'le tsinana vavy dia mivoaka eo le ovule. Io ovule io zany, le ovaire io zany dia mifandray amin'ny tranonjaza. Misy ampisavanana moa izy io mifandray amin'ny tranonjaza amin'le fantsona antsoina hoe trompe. Dia rehefa mitambatra any ivelan'ny tranonjaza zany ny tsinana lasy vavy dia zay amin'izay izy vao miverina mamonjy ny trompe mipetraka amin'ny tranonjaza eo amin'ny herinandro eo zany zay dian'izay. Ka rehefa mitambatra ny tsinana lasy vavy dia somary mitombo zany ny habeany. Dia raha iny trompe iny zany misy fahasaponana ohatra teritery, misy olatra karazan'ny olatra atao amin'ny fandidinana atao tsy maintsy natao ohatra, na nisy otrikaretina naretina tsotra zany naretina avy amin'ny firaisana ka somary natsetsetsina an'iny trompe iny dia mijanona eo le atody efa mikavana dia eo izy no mitombo dia izay no tena hoe zazo-skototra zany. Indraindray koa raha tena hafa be mihitsy rehefa mikavana ny tsinana lasy vavy dia lasa mankany anaty kibo ao mihitsy izy any akaiky ny tsina ihany. Dia zay izy le hoe grossesse abdominale. Zay ny karazan'ny zazo-skototra anankiroa zany. Ny fomba fisehoan'le voalohany anaty trompe io zany satria tery eo tsy omby azy eo. Dia rehefa eo amin'ny latsaky ny volana eo zany marary be amin'izay kibo, tsy hizaka mihitsy ary mety ho vaky. Raha vaky io manao izy anaty kibo mahafaty na tsy voadedy voaikaingana. Le anaty kibo indray somary lehibehibe anaty kibo any afaka mitombo elaela zay izy indraindray fa marary be koa mety manepitra izy fa indraindray vitsy dia vitsy zany, vitsy dia vitsy fa tsy hoe rehetra rehefa anaty kibo izy dia indraindray lasaka afaka mitombo hatramina enim-bolana mihitsy na fito volana dia tsy maintsy fanidina moa ny atao amin'izay. Fa raha anaty kibo indray zany dia lasa voahetsematsemana zany ny tsinainy dia lasa mitotoana matetetika le olona mandoha miatra moa zany tsy anaty tranonjaza fa ny anatin'ny tsinainy no miraikitra dia mety metaka matetetika dia manao hémorragie, lasa hoe manao hémorragie anaty kibo zany dia le olona amin'izay fotoan'izay fotsiatsatra ohatra. Dia raha ny anaty trompe izy marary be isika ro volana fotsiny dia tsy zaka mihitsy iny dia manomboka mandeha raha misy raha maintimainty zay amin'ny fivoahan'ny tranonjaza zany dia mila fanidina daholo zany eo anapoly ao. Ny olona mandalo fandidina hoe dokotera mbola mety hanana chance hoe avy zaza aorianan'ny tranga? Raha le fandidina zazo-skototra le amin'ny trompe zany didina dia tsy maintsy asorina mihitsy ny trompe iny dia efa tapaka iny zany. Fa le ilany sisy zany, le ilany indray mbola afaka miteraka satria anaboly ny trompe avizavanana. Raha le anaty kibo ny didina tsy voakitikitika zany le trompe amin'iny mety afaka miteraka ihany izy amin'iny. Zay ny zazo-skototra. Dikan'izany zany raha vao bevoka ny olona tsy tonga fahabolana dia aleo foana mamonjy dokotera hatrany manao échographie koa hitana hoe anatiny sa ivelan'ny tranonjaza ny zaza. Zay mikasika ny zazo-skototra. Ny faharoa koa zany hoe tsaboina daholo le naretinretina misy tsiranoka mandeha amin'ny fivavian-dreny ohatra na nana manodidina ny tranonjaza tsy maintsy tsaboina daholo ny alohan'ny ametrahana zaza mba tsy ho zazo-skototra le izy